L'actu du jour. Ipretandrazana malala mino fahasalamatsara daholo any tokantrano any. Ary tsy hoe manaraka fotsiny fa mitaky zavatra mazava. Ny pluralisme, ny mangarahara ary ny fahamarinana bebe kokoa amin'ny fitantanana any Madagasikara malalantsika. Ho anareo izay vao tonga eto amin'ny pejy dia resiko ampitiavana be nareo. Ary osika ero fandaharana sa misalasala mizara, manao cœur, manaparitaka an'ity vidéo ty fantatratsika fa signalé foana amin'ny pejy. Ka mila hery avy aminareo izay mitambatra hoy ny taola dia vato. Efa volana maro zao ny gouvernement no be resaka. Efa volana maro koa zao ny zareo no milaza fa hanao poursuite judiciaire. Ary efa volana maro koa ny zareo milaza fa hanao mandat d'arrêt international any Andry-Rajoelina. Nefa raha ny zava-misy tsy zavatra mitranga. Mbola libre somatsara i Andry-Rajoelina amin'izao fotoana izao. Koa mipetraka amin'ny fanontaniana tena fahavalon'ny fitondrana ve ity Andry-Rajoelina ity? Sa izy lasa fahavalo tena ilain'ity fitondrana ity? Fahavalo tena mety aminy, très pratique zany. Fahavalo ampangana any anaty kabary qu'on accuse dans les discours. Fahavalo ampiasaina ampitahoran'olona. Nefa fahavalo tsy tena enjehana akory. Tsaroa tamin'ny décembre 2025 dia nilaza ny ministra ny fitsarana fa enjehana ny flou teo aloha. Laza mihitsy izy fa isy mandat d'arrêt international. Fa aiza izany didy izany ankehitriny. Ary tadidinareo tsara dia laza izy tamin'ny laiviny fa na Jesosy aza tsy anakanazy. Dia hatramin'ny tonga ny colonel Randrianirina tao amin'ny fitondrana sy fanirisoa dia ny tombo be ny perquisition sy ny arrestation ao amin'ny tanitsika. Dia lazana foana io fa fiarovana ny sûreté de l'État ny filaminam-panjakana zany. Maro ny olona malaza sy tompon'andraikitra no samborina. Toy ny colonel Patrick izay nogadraina. Ary isaky ny misy an'izany dia teny iray foana no verina. Complot déstabilisation fifandraisana amin'ny Rajoelina. Na zaza dia efa nompangaina hoe miara-miasa amin'ny Rajoelina. Herinandro vitsy lasa izay dia i député Rajerson koa nompangaina hoe miara-miasa amin'ny Rajoelina koa. Mahagaga fa mipoitra io fiampangana io tamin'izy nametraka an'ilay requête tany amin'ny HCC. La requête izay anasorana ny colonel Michael. Raha tsy misy ny anaran'ny Rajoelina dia ho sarotra kokoa amin'ity fitondrana ity ny anamarina ny zavatra ataony. Raha tsy misy ny alkaliny ahoana ny fomba hampangana ny mpanohitra rehetra ou mpanao complot. Dia ahoana koa ny hamarina ny madame la ministre an'ireo perquisition maro ireo. Kanefa amin'izany fotoana izany dia ireo lazana fa mpanohana azy dia voasambotra vao perquisitionné. Dia Andry-Rajoelina kosa mbola libre be. Mbola afaka mandehandeha any Dubai sy aty à Paris. Dia aza adino ty ry vahoaka fa ny fitondrany Rajoelina no nanodina 4 milliards d'ariary. Ka nahoana izy no libre be amin'izao. Dia efa nazavaiko teto izany. Satria talohan'ny exfiltration tamin'ny 12 octobre 2025 dia nanao accord politique i Andry-Rajoelina sy colonel Michael. Voaka tamin'ny journal zany. Jereo mipazy ny Thomas Dietrich. Dia jereo ny archivany TF1. Zany mahatonga ny Andry-Rajoelina libre somatsara amin'izao. Zany mahatonga ny mandat d'arrêt international au kabary fotsiny, au blabla fotsiny. Mahatonga ny gouvernement io be resaka be, mahatonga ny madame la ministre de la justice be resaka be nefa zéro action. Dia ankehitriny dia sarotra fenina intsony ity tsy fahombiazany zareo ity. Dia nanomboka tamin'ny volana aprily dia nilaza ny ministra ny fitsarana fa tsy maintsy mandalo any antemera-pirenena ny raharaha. Nefa fantatry ny fitondrana tsara firafitry ny antemera-pirenena. Tamin'ny fifidianana solombavam-bahoaka farany dia maro ireo député voafidy tao anatin'ny vondrona manohana ny Rajoelina. Ity ny lisitra fen'ny député mandrafitra ny antemera-pirenena malagasy ankehitriny. Ao anatin'ny lisitra io dia misy any Tinoka Roberto, Maron Jean de Dieu sy ny firongony maro samihafa. Maro anisa ny pomban'ny Rajoelina. Fantatry ny gouvernement fa ho sarotra ny hampapanga azy eo anatrehan'ny haute cour de justice. Raha ny marina dia presque impossible io. Dia manontanytsika hoe maninona? Nahoana no misafidy procédure efa fantatra meloa fa tsy ho tanteraka? Satria raha pitso afaka milasa ny gouvernement. Surtout ifanirisoa herinaivo hoe efa niezaka izay efa ny député no nanda. Ny ministre de la justice dia hanome tsiny ny antemera-pirenena. Dia ny antemera-pirenena kosa dia hanome tsiny ny fomba fiasa. Tadidinareo ilay izy ilay niteny hoe na Jesosy izy tsy anakanahy.
vo assemblée nationale ty de efa minainaina raha maty ministre izy ane tompony laclé parenthèse à part de rehefa mifanipaka ny gouvernementa sy ny assemblée nationale ny antemera-pirenena zany de ny fitondrana de afaka mievite ny miassumer ny propre contradiction de zany rehetra zany rehefa vahoaka malagasy de calcul politique machiavélique de isaky ny sahirana io fahefana io de avoaka foana ny botte secrète ny dossier ny Andry Rajoelina de isaky ny tezitra ny vahoaka de lazaina fa hoe déstabilisation avy any amin'ny Andry Rajoelina de mandritra n'izany fotoana zany de miditra tsikelikely ohatry ny bibilava ny Rosianina eo amin'ny tanitsika miditra amin'ny RNM miditra amin'ny TVM miditra amin'ny 26 juin 2026 miditra amin'ny fiangonantsika miditra amin'ny fiaraha-miasa ara-maramila ara-toekarena ara-politika sy tsy lohany daholo zay afaka isitryany lohany miliba be izy eo amin'ny tanitsika hitatsika eo masontsika zany tsisy fetra de raha mbola libre Rajoelina de fitondrana de afaka manao foana perquisition au nom de la sûreté de l'État de raha mbola libre izy de ny fitondrana afaka miteny foana hoe ny déstabilisation no mahatonga ny tsy fahombiazany zareo fa hatramin'ny oviana ity fitondrana ity no anafina ny tsy fahaizany ambady ny teny hoe complot de hatramin'ny oviana no anararotany ny teny hoe sûreté de l'État anerena sy ampatahorana ny mpitsikera film efa hita tamin'ny 2009 io tamin'izany ireo mpomban'ny Marc Ravalomanana no mpangaina ho tompona andraikitra amin'ny korotana rehetra ankehitriny niova ny anarana fa tsy niova ny fomba ry pretendra malala aiza Rajoelina ankehitriny mbola libre tsara izy fa nahoana hoy nareo satria nisy fifanarahana politika natao tamin'ny 12 octobre 2025 entre any Rajoelina sy colonel Randrianirina izany no nahatonga ny Andry Rajoelina ho fahavalo ilainy ty fitondrany ty ary indrindra ampiasaina hanafenana ny tsy fahombiazan'ny gouvernementa ka ajanono ny ry mpitondra isany ny fanodikodinana saim-bahoaka ajanono ny fampanantenana fanenjehana izay tsy tianareo ary tsy vitanareo ajanono ny fampiasaina ny sûreté de l'État ho fialantsiny amin'ireo perquisition ataonareo fonareo aza ho amin'ny vahoaka malagasy no marina fa ampy zay ny lainga. L'actu du jour. N'oubliez pas de vous abonner. Cliquez sur le bouton abonner et activez la notification cloche.